tanàna olo no sisa navelany tondra-drano tetỳ Ampanefy. Ranorita zay vao avy tampikarana. Very mbola velony izay amin'ny zavatra izay miaka taminay. Oriray mialan-drenivohitra no misy ity toerana ity. Ety raha vatanteraka ny ankamaroan'ireo trano, rindrina sisa no mijoro, voatery ny findramonana ny ankamaroan'ireo mponina. Ity trano ity izany dia mijery, nefa misy olona mipetraka ao dia ity trano ity koa izany zao ahiana izany izy io fa tsy azo itorana satria mirona makany antsinanana any dia atahorana ny anjerany. Fambolena, fiompiana, tsy misy niangina tao aorianan'ny tondra-drano, saritsary ny sisa no hita. Ato no misy anorinina, trano boboka tanteraka, fotaka no mameny efitra rehetra, sahiran-tsaina ny vehivavy mandaona ny asa miandry azy mianakavy. Tsisy atao satria tsy miasa an'inina fa izay maneja mitomborily makatrondro izay miasa mety ambarabory. Dia nefa tsy mba letrana tsy hita izay atao amin'ilay izy. Tsy miala lavitra ny renivohitra izao sary hitantsika izao. Mivelona amin'ny fiompiana sy ny fambolena ny ankamaroan'olona ety. Tsy very fanantenana fa miezaka miary hatrany. Zao efa tokony fitsidian'olona amin'Andriamanitra izany zao ny tena marina. Androany, andro ny fanantenana ho an'ny maro. Olona mahery ny 5,000 traboina avokoa no tonga namaly ny antso avy amin'ny association Fity. Eto amin'ny commune Ampanefy dia 5,000 mahery no zaraina sakafo masaka. Dia ny asa soto izao moa dia efa fanaon'ny association Fity hatramin'izay misiny. Misaotra manokana an'ireo namana tsy mahafoy na metanana androany. Sakafo masaka sy kobaina teto no natolotra. Zany hoe hatramin'ny tinatraboina zany zao dia tena hita hoe sahirana mihitsy ny tsy dia naharaka an'ilay sakafo hoe normal. Fa zany hoe mahita zany fa kely fa tsy maharaka ohatran'ny hatramin'ny tsy misy n'ilay traboina. Mba misy fanampiana izany raha misy hoe fivoarana kely amin'ilay fiainanay satria na ilay sakafo nakira dia mba ampy kokoa. Association Fity tsy mitsahatra manatona akaiky ireo traboina manerana ny renivohitra sy ny manodidina, mijery akaiky ny sosialim-bahoaka, manohana trano ireo olona marefo sy nodingan'ny fiarahamonina. Ratu kisi-kisau maneu zai tena natin